Ny folo andro voalohany amin'ny andro ny Ramadan no tokony hanana inakinaka sy ampiatra zany amin'ny fiarahamonina misy azy ny mpino islamo rehetra. Tsy vitan'ny fifadiana ihany no atao mandritra ny andro ny Ramadan io, fa maro samihafa ny zavatra tokony atao sy ny ezaka atao amin'ny fiainana andavanandro. Ka ny folo voalohany volana Ramadan ity zany araka ny nambaran'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dia fotoana izay hoe tokony ararotiny mpino islam izay manao fifadian-kanina hangataka amin'ny tompo zanahary ny irotsahany inakinakany, zany hoe natao hoe rahma, inakinakany tompo Allah subhanahu wa ta'ala endafony amin'ny mpino rehetra zany manerany tany, satria nio endrafonindranahary io no zavatra andrandren'ny mpino rehetra, satria io ihany no mahatafita n'olombelo eto ambony tany ary ahatafita azy koa any ankoatra. Ary zany endrafonizanahary zany mazava ho azy fa zanahary milaza ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim, izy mivola hoe inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Raha ohatra izo io misy disadisa, satria disadisa io misy zavatra tsy maintsy misy amin'ny fiarahamonina. Zanahary mivola ao anatin'ny boky masina ao amin'ny surat al-Hujurat, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Raha ohatra misy mpino islamo anakiroa zany manana disadisa, manana ola reo zany, mitsangana ianareo mba hampiraharaha izy ireo, ampifandrainandreo mba hapitra zany natao hoe sulh. Raha ohatra misy anakiray amin'izy ireo mandaha le sulh, zany hoe le négociation na ny atao hoe fandararana zany, mila terena izy azavaina aminazy ny lafiny rehetra mba afahany milefitra amin'izany fanantonana ary fampiresahana sy ny fihavanana. Ary izy koa ro fanagneky oka mba ahavanareo izy reo, oka ro mihavana bilqisti amin'ny fahamarinana, fa tsy hoe izo io tsy ka mpihavanana ary miady tsy miady nakaizy kobay ankelika, zany tsy mety aty anatin'ny finoana islamo. Izy koa fa mihavana tsika dia mihavana tanteraka, tsy mila misy lolopo, satria tsisy varintsika mihavana kanefany mbola misy pentiny lolopo ao anatin'ny fony anankiray, ka tsy maintsy ezahanareo zany manino ampihavanana. Ka indrindrandrindra amin'ny ty vola masina Ramadan ity zany, satria ny volana Ramadan dia sekoly na ny fanabeazana manabezana kolombelo mba hanana fandeferana, hanana faharetana sa fiaretana zany, mila miharitra ny jaly, mila mandefitra izy. Nanomboka ny andro ny fa-17 ny volana May lasa teo iny no nanomboka ny Ramadan manerana n'izao tontolo izao, ary manao izany ihany koa ny mpino islamo eto Mahajanga. Noho izany ilana faharetana sy ilana fahamatorana fa indrindra ny finoana amin'ny fanatanterahana ny Ramadan.